La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, Nicaltao en vidiny mirary. Vous présente Nivava. Noltranao ny fampalalam-baovao. Ahina irongatra indray ny Covid-19 ao Tomasina ankehitriny vokatry ny tsy fanarahana ireo fepetra sakana samihafa. Tsy ampy ihany koa ny oksizena hitsabonina ka voatery mividy any ivelany ireo mpitondra marary. Niatra nanomboka androany fepetra mahakasika ireo toeram-pisakafoanana bara sy karaoke. Iana latsaky ny 100 ny vola hiditra raha ny fanazavan'ny Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Ny farany volana jona no vinavinaina ho afaka ampiasaina lalina rokady avaratra atsinanana sy atsinanana. Androany nijery ny fizotra ny asan'ny minisitra tompon'andraikitra sy ny masivo frantsay hamonina eto Madagasikara ary ireo mpiara-mambonantoka. Tsy mbola tena mipaka mivantana amin'ny tanora ny politika mpampandrosoana sy ireo programa nasa eto amintsika ho ny Observatoire de la Jeunesse araky ny tatitra izay nataon'izy ireo androany. Tokony hanaova politika ho an'ny tanora isika eto Madagasikara raha tiana hisy ny fampandrosoana. Maresaka iraisam-pirenena ampiasana anafainganana ny fanaovana vaksiny faobe ao Frantsa ireo kianja fanaovana fanatanjahantena any an-toerana. Raha nivinany fitondram-panjakana olona misy 5 alina isan-kerinandro no iazana atao vaksiny hiadina amin'ny Covid-19. Ny aditeniny avatra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manazanara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao ahina irongatra indray ny Covid-19 ao Tomasina ankehitriny vokatry ny tsy fanarahana ireo fepetra sakana samihafa. Tsy ampy ihany koa ny oksizena hitsabonina ka voatery mividy any ivelany ireo mpitondra marary. Henri Florio. Raha ny zava-misy ao Tomasina ao ankehitriny ahina irongatra indray ny valinaretina Covid-19 vokatry ny tsy fanajana ireo fepetra sakana manoloana ny ady atao amin'ity valinaretina ity. Efa maro ireo tranga misy ao an-toerana, efa misy ihany koa namony ainy raha ny nambaran'ireo mpitsabo. Izahay no tsy manana hoe tena statistika mazava fa raha araky ny tatitra azo avy any amin'ny ministera fahasalamana izay mpiahinay dia tena efa misy tanteraka. Eto Tamatavy? Rezaretany Antananarivo moa zany mananao le fandraisana singa andefa tany Institut Pasteur. Fa hitantsika manko fa ny Tamatavy sy Tanarivo ohatra fanakaiky any vezivezy ny olona ka raha ny trangana retina ho an'ny olona tratra le variante vaovao tany Antananarivo dia efa be dia be no misy ny tranga retina ny Tamatavy. Ka izay no mahatonga any amin'ny teny sarotra hiteny affirmativement hoe efa le variante vaovao io satria mbola tsy nisy hoe preuve scientifique zay teto. Fa raha ny tranga retina aloha tena efa anatiny isika rehefa misy hitantsika ny tranga retina izay aheno variante. Fa ankoatra ireo tsy maintsy mividy oksizena ity ivelan'ny hôpitaly ihany koa ireo marary fa tsy maraka ny filana intsony izany raha ny fantatra. Miandry marary aty amin'ny hôpitaly amin'ny urgence. Iza ny marary ato? I patron-nay. Inona no mahazo anazy? Mahazo ananjy Covid. Efa firy andro zay? 2 andro amin'ny androany. Dia manao ahoana ny fandraisana? Ny fandraisana aloha zareo mandray fa ilay fitaovana ampiasaina ilay oksizena zegny tsy ampy voatery izay mividy. Fa nefa vidin'ilay oksizena efa 4 millions 143 000 raika. Kanefa zay efa nandany 4 bouteille oksizena. Fa anaty firy andro zay efatra zay? Tagnatin'ny roa andro raika sy tapany amin'izao. Ya. Dia manao ahoana ny etany amin'izao? Etany ndraika zao amin'ilay oksizena iny ndraika efa mikomansy tsara. Nanamafy ireo mpitsabo fa mitombona tanteraka ny tsy fampian'ny oksizena ao Tomasina, tsy ampy ihany koa ny fitaovana entina hitsabona ny marary. Tsy hoe fanalambaraka akory, tsy hoe fanamavanana ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana na ny ezaka ataony atao amin'ny hôpitaly
fa am'izao fotoana zao nge tena efa sahirana le vakinao mafy zahay amin'le fandraisana tamin'le marary tratrany fahasemporany satria be da be loatra lesan'le marary ka mila tsy aharaka intsony ny fitaovana teratanantsika mila tsy aharaka le concentrateur d'oxygène mila tsy aharaka ny oxygène minérale io moa zao hitantsika taratra le tena rehefa aveo misy marary anankiray soiany moa zany fa mba étranger izy io vazaha manana possibilité de izy vata mihitsy ny voatery tsy maintsy mividy bouteille d'oxygène satria efa feo daholo ny concentrateur d'oxygène tokony ampiasaina amin'ny araka ny hita amin'ity sary ity ireo fitaovana ampiasain'ny mpitsabo toy ny équipement de protection individuelle izay tsy tokony ho sasana voatery sasana izany vokatry ny tsy fampian'ny fitaovana manao antsova araka izany ireo mpiasan'ny fahasalamana ny amin'ny tokony hanamafisany fanjakana ny fampitaovana maro samihafa ho azy ireo noho izy mifandray sy mifampikasokasoka amin'ny marary ny COVID-19 raha ny vaovao azo efa feony tanteraka ny toerana fandraisana ireo marary ny COVID-19 eny anivon'ny hôpitaly be ao Toamasina ao ka voatery alefa eny anivon'ny CSU Morafino ireo marary vaovao izay tonga. Miatra manomboka androany ny fepetra makasika ireo toeram-pisakafoanana bara sy karaoke ena latsaky ny 100 ny vola iditra raha ny fanazavan'ny ao nivon'ny Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Michel Aranarzo. Ny ena sy 100 ny vola niditra tamin'ireo mpisehatra amin'ny toeram-pisakafoana, toeram-pandraisam-bahiny, bara sy karaoke ny taona 2024 vokatry ny COVID-19. Raha toa ka 710 miliara ariary zany ny taona 2022, tsy nisy afa-tsy ny 100 n'izay ny taona 2022. Depuis le second trimestre 2020, nous avons déjà évalué que l'année 2020 efa tamin'ny deuxième semestre ny taona 2022 izay no nafantatra fa ity taona raiky amin'ny 2022 ity aza no mafy indrindra ho anay. Tsy nisy afa-tsy 100 ny vola tokony hiditra no niditra ny taona 2022 fa amin'izao ilatsaka an'izay 100 zay. Mihoatra avy 10,000 ny vola miditra amin'izao ny fandaninana ny charge. Miatra aminay avokoa ny fepetra toy ny couvre-feu, confinement, ny fanakatonana ny sistany, ny tsy fahatongavan'ny mpizahatany sy ny sisa. De non-arrivée des touristes et de non-déplacement aussi en nation. Isan'ireo iaran'ny fepetra fanakatonana fa ihany koa fampihenana ny isan'ny mpisakafo ho atsasany amin'ny fahafahana mandray ireto farany raha ny lahateny ny filohan'ny Repoblika ny sabotsy teo. Laza androany ny filohan'ny filakevim-pitantanan'ny formana ny Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar fa hitarika amin'ny faty antoka iray lavaka indray izany saingy manaiky ny lamina napetraka izy ireo. Nous avons été attirés bien entendu par le constat sanitaire qui prévaut dans la capitale mais aussi samy nahita ny fivoaran'ny tranga vaovao marina teto andrenivohitra sika samy naheno ihany koa ny fepetra noraisin'ny filohan'ny Repoblika fepetra izay ekenay satria ny fahasalamana amin'izao no voalohany. Efa nolazaina avokoa ny mpisehatra rehetra anaraka izay voalaza rehetra. Que ce soit les membres de la forme ou même nos collègues hôteliers restaurateurs de tout ce qu'il fallait faire. Ankoatra ny fangatana ny fanafoanana ny hetra ho an'ny taona 2022 raika amin'ny 2022, isan'ny fangatana ataon'ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny toeram-pisakafoana, toeram-pandraisam-bahiny, bara sy karaoke, ny fizahantany ihany koa ny fanalavana ny chômage technique na ny prolongation du chômage technique izay efa nisy fanarahana natao tamin'ny ministera tompona andraikitra saingy mbola tsy miatra. Raha tsy ivona miatra manomboka androany ny fepetra fanakatonana ny toeram-pisakafoana mialohany amin'ny 7 alina, fampihenana ny isan'ny olona ho atsasany fahafahana mandray ary ny fanakatonana tanteraka ny bara sy ny karaoke ao anatin'ny 12 andro. Nangina ny toby fiantsonan'ny fiara izay mampitohy amin'ireo faritra 5 izay iara-ny fanakatonana. Miato manomboka androany ny famezivezena ary aritra 12 andro. Michel Aranarzo. Miato manomboka androany ary maharitra 12 andro ny fikatona ny fifamezivezena amin'ny faritra miisa 5 Analamanga, Atsinanana, Sava, Boeny ary Nosy entina misoroka ny fipariany valinaretina COVID-19. Mangina ny amin'ny topi-atsonana raha omaly ny fotoana farany na ahafahana nitatitra ireo izay tavela teto andrenivohitra na ihany koa hiakatra teto andrenivohitra. No maraina zany hoe hatramin'ny amiray tena somary nisy olona fa tsy tia betsaka fa io ihany ireo mody makany amin'ny faritra satria raha ny totalin'ny fiara izay niainga dia teo amin'ny 79 teo hatramin'ny ariva zany efa vitsy tanteraka ny fiara efa nandeha nody
manatitra an'ireo olona any amin'ny faritra. Eto amin'ny tobim-piantsonana garotera Makiandota-penaka dia efa nikatona androany moa zany ny tobim-piantsonana dia efa tsy misy olona mivezivezy tsony ety na mpiasa na ireo mpandeha dia tsisy fiara ihany koa zany fa dia miezaka izay no manadio sy mandamina ny fitaovana rehetra indray amin'ny fisokafana manaraka. Isan'ny fiara aloha zany raha miasa eto amin'ny tobim-piantsonana dia manodidina ny 1000 mahery eo. Dia amin'izao fotoana izao ireo fiara ireo mety misy apahany mody any amin'ny faritra, misy apahany izay mijanona eto an-drenivohitra, misy apahany izay mankany amin'ireo district hafa. Fiara mampitohy ny faritra Boeny, Sava, Diana, Atsinanana itasy no miainga avy eto amin'ny gara Maki na efa tsy nisy fiara niasa intsony aza, olona vitsivitsy no mbola tazana manoloana ny gara noho ny antony maro. Ny raha andehanana aty zany hoe le tomobily avy agny avara tsy avy aty zany efa jusqu'à amizao mbola tsy tonga. Dia tsy fantatra hoe kanefa lalana navoaka mihiboka marina ity Analamanga. Dia kanefa le tomobily mba tokony ho avy any lera mbola tsy tonga ny lera jusqu'à amizao. Ode Thomas zay zany mbola nandinindiny valin'ny examen zao efa nifody bureau igny dia zao zay vao tapakity nefa tsisy tomobily zay zao. Ia tokony zay mpianatra fa tsisy tomobily io hiriny an-trano ka entana zao io fa le entana zany tena sécurité fa tsy tafavoa koa le entana misy entana efa nitego alaina lisy nefa tsy meny zareo koa mety midoroa dia tsisy hevitra. Raha tsy ivona ho an'ireo faritra hafa tsy voakasiky ny fikatonana kosa dia mitohy ny fifamezivezena ho an'ny sidina anabakabaka amin'ireo faritra hafa ilaina ny fanaovana ny test PCR. Mijanona tanteraka kosa ny fitaterana an-dranomasina ary tsy misy ihany koa ny fanomezana ny autorisation spéciale amin'ny fitanterana an-tanety. Ho fandraisana an-tanana ireo marary ny Covid-19 isokatra manomboka rampitso ny CTC-19 eny amin'ny lycée technique Alarby. Ny fitoerana eny Alarby izay andray an-tanana ireo antsoina hoe forme modéré ka eto Andratsilavo. Manoloana ny firongatry ny Covid-19 no amafisina ny fahafana mandray an-tanana ireo marary araka ny fanazavana nomen'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ny sabotsy lasa teo. Araka izany, isokatra manomboka rapitso ny CTC-19 eny Alarby ka andray ireo antsoina hoe forme modéré, izany hoe ireo manomboka miasempotra ka iverin'ireo mpitsabo fa afaka ampiasaina ireo concentrateur d'oxygène tahaka ny eny Mahamasina. Tafiditra ao anatin'ireo andray forme modéré araka izany ny eny amin'ny village Voara, Mahamasina sy Alarby ary ny eny Ivato. Ny CSP no mandray ny forme légère na ireo tranga tsotra tsy maneho fahasarotana ary ireo hôpitaly mpanjakana rehetra. Anatin'izany ny hôpitaly manara-penitra no mandray an-tanana ireo forme grave na ireo marary anaty fanseporana be ary misy fahasarotana ka mila arahamaso akaiky. Ny forme grave izay miamitombo isa amin'ity valanaretina andiany faharoa ity. Noho io fahasarotana io no nandraisan'ny mpitondra fanjakana fepetra ka nanampy ny bouteille d'oxygène misy valonjato raha toa ka 900 no ilain'ny hôpitaly manerana ny nosy. Tsy tokony hisy nitondra ny fanazavana ny tsy fampiana oxygène na andraisana ireo marary rehetra. Ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy amin'ny alalan'ny analogue tsy hivona no nandray an-tanana ny fanamboarana ny CTC-19 eny Alarby ny volana Jolay 2020 lasa teo ka ireo salle de formation fa tsy ireo salle de pratique no namboarina. Namboarina tao anatin'ny fotoana fohy fa manaraka ny fenitra takina amin'ny fandraisana marary ireo efitrano fianarana misy 730. Isan'izany ny loko, ny toeram-pidiovana, ny varavara-kazo, ny jiro, ny ety ivelany hatramin'ny ny fanarinan'ny ranonorana. Ankehitriny, misy farafara afaka mandray marary, misy 700 ireo efitrano 730 ireo, ahitana salle de soins misy 7 ary farafara 900 ho an'ireo garde. Misy ihany koa ny salle de garde, ny salle de triage sy ny fandraisana na ny accueil. Rampitso no isokatra ny ivitoerana fandraisana marary, anampy ireo ivitoerana fandraisana forme modéré eto Antananarivo renivohitra. Araka ny tatitra izay navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamana tamin'ity androany ity, miampy 3 ny olona matin'ny Covid-19 dia 20 ny tranga vaovao ary 20 ireo sitrana soamantsara ny alarana efsa. Araka ny tatitra navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka androany, olona 3 no lavon'ny valanaretina Covid-19.
Tamin'ny fitiliana miisa 8 sy 10 580 ireo tranga vaovao voadily ny 5 aprily 20 sy 20. Faritra 10 no nahitana ireo tranga vaovao ireo izay mitsinjara toy izao: 20 teto amin'ny faritra Analamanga, 20 tao Diana, 4 tao Analanjorofo, 5 tao Antsinanana, 4 tao Antsimo Andrefana, 3 tao Androy, ary 2 tao Boeny, Sava, Alaotra Mangoro, ary tranga iray no hita tao amin'ny faritra Matsiatrambony. Ankilany, 7 sy 9 ireo olona marary misy fahasarotana. Raha ny tatitra hatrany, misy 17 ireo olona sitrana somatsara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny faran'ny volana Jona ny vinavinaina ho afaka ampiasaina ny lalana rokady avaratra Atsinanana sy Antsinanana. Androany nijery ny fizotran'ny asan'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ny masivoan'ny Frantsa monina eto Madagasikara ary ireo mpiara-miombonantoka ny larana efso. Efa eo am-pamaranana ny fanamboarana ny rokady avaratra Antsinanana sy Antsinanana ireo orinasa manao izany raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra. Raha ny vinavina, ny volana Jona no mety afaka ampiasaina ny lalana. Androany nidina nijery fotony ny asa teny an-toerana ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ny masivon'ny Frantsa monina eto Madagasikara sy ireo mpiara-miombonantoka mamatsy vola ny tetikasa. Efa misy ihany koa ny fifampiresahana ireo tetikasa ho atao amin'ireo mpamatsy vola. Ny fanazavana teo dia ary mbola idivana hevitra amin'ireto mpiara-miombonantoka reto dia ny fanamboarana niny amin'ny Maria Masay iny. Izany hoe ho atsaraina le lalana amin'ny Maria Masay amin'izao fotoana izao mandrapatonga ary amin'ny route des hydrocarbures. Dia avy eo misy lalana vitsivitsy koa nanisana miakatra makany amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny dia ny avy eo amin'ny nanisana ihany koa miakatra amin'ny lalam-pirenena faharoa le vao avy namboarina teo reny. Zay no mbola ifampidinihana amin'izao fotoana izao mba ahafahana hoe ny faritra avaratr'i Antananarivo iray manontolo ity mba vita daholo ny lalana ary mpamatsy vola iray no manao azy. Tsy maintsy irosoana hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ny fanaovana ny plan d'urbanisme manodidina ny lalana izay vao vita. Fanaovana drafi-panajariana ny faritra manaraka ny lalana iny na plan d'urbanisme de détail an'ilay lalana satria ny olana taloha vita fotsiny ilay lalana dia tsy fantatra hoe inona ampiasana an'ireo tany manodidina anazy mba hananantsika hoe fijery manokana ny fampiasana azy mba tsy sanatria lasa ivongongo manaraka ny arabe daholo indray tsika fa mba voafaritra tsara hoe aiza ny toerana azo anaovana trano fonenana, aiza ny anaovana industria, aiza ny anaovana fivarotana dia mba misy endriny ohatrany amin'ny tanàna mandroso rehetrarehetra kely rehefa avy tan'ilay lalana fa tsy hoe izy lalana vita fotsiny fa manodidina azy koa tokony jerena mba tsy isin'ny fahavitany lalana mba tsy teraka korotana indray ao anatin'ny fiarahamonina fa fandrindrana izay fampiasana ny tany izay manodidina azy rehetrarehetra. Raha tsy aivana, mpiara-miombonantoka maro no mamatsy vola ity tetikasa ity. Isan'izany ny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement izay mamatsy 20 tapitrisa euro. Ny AFD na ny Agence Française de Développement mamatsy 40 tapitrisa euro. Ny vondrona Européenne mamatsy 10 tapitrisa euro ary avy amin'ny fanjakana malagasy ny 5.4 tapitrisa euro. Tsy niherendoza ny Pasika 20 sy 20 teo aza ny amiana ara-pahasalamana. Olona 430 no niditra tao amin'ny urgence ao amin'ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrenaval ary roa namony ainy hiona saina. Nateo aza ireo fipetra maro samihafa no raisy ny fitondram-panjakana ampianana ny fifamezivezena sy ny fampiarana ireo fipetra ara-pahasalamana tsy hipariany ivaran'aretina coronavirus. Maro ireo nanao toy ny fanao mahazatra nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pasika tamin'ity taona ity. Raha nitatitra voaray teo anivon'ny urgence ny hôpital Joseph Ravoahangy Andrenaval roa no namony ainy nandritra ny andro ny 4 sy ny 5 aprily teo ary natratra 20 ireo nandalo ny fizahana, 20 ireo nahiditra hôpitaly. Misy 70 ireo lozan'ny tranga teny amin'ny fiarahamonina, raha 70 ireo lozan'ny mpifamoivoizana. 9 ny fahavoazana amperinasa na ny accident de travail, 40 ny loza tao an-tokantrano.
ankoatra ireo olona ena ihany koa naratra teny Andalambe vokatry ny ady maro samihafa raha 220 ny loza hafa toy ny fanampoziana ara-tsakafo sy aretina nitarika ny fidirana hopitaly. Ireo rehetra ireo izay mahatratra 220 amin'izao ary ny 320 no nitanana manaraka ny fitsaboana eny amin'ny hopitaly Joseph Ravangy Andrenavalina. Tarehimarika izay tsy mifanalavitra tamin'ny fankalazana ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika tamin'ny taona lasa. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay ataontsika mahakasika ny tanora sy ny fampandrosoana. Eo ihany koa ny olana tany misy any Antsirabe any rehefa avy eo ary. Yellow Facebook likez-o, commentez-o sy adorez-o. Yellow Facebook 1 giga afaka anaovana Instagram, Facebook sy Messenger. Vidiny sy mio image atao ihany mony sy juri dièse 322 étoile 65 dièse. Tombola lehibe miaraka amin'ny Canal Plus. Loka maro no miandry anao zay anao abonnement na réabonnement. $60,000 ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manan-kely hatramin'ny 1,10 avril. Les bouquets Canal Plus. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierre naturelle de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny fanamboarana ny Molfix dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche culotte Molfix dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche culotte Molfix vaovao dia noforon'ny zaza ho an'ny zaza. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Tsy mbola tena mipaka amin'ny vatana amin'ny tanora ny politika pampandrosoana sy ireo programa nasa eto amintsika ho ny Observatoire de la Jeunesse araka ny tatitra izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Tokony hanaova politika ho an'ny tanora isika eto Madagasikara raha tiana hisy ny fampandrosoana. Henri Florio. Tsy ampy ny fandraisana sy fianona ny hitahitan'ny tanora eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny raha ny nambarany Observatoire de la Jeunesse. Tsy afaka maneho ny fahafampony, ny zavatra vitany sy tiany hatao, ny nofinofiny arakasy sy ny maro hafa ireo tanora, hany ka mandeha anjabany fotsiny ihany ny maro anisa amin'izany. Tsy mbola tafapaka mivantana amin'ny filan'ny tanora ny zava-misy eto amintsika, na eo aza niezaka ataon'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankana, ny amin'ny hanomezan-danja ny tanora. Fanontaniana petraka ny Observatoire de la Jeunesse tamin'ny tindra mitoraka ity ny hoe atao ahoana ny amolavola ireo tanora ho tompon'andraikitra amin'ny tenany sy ny manodidina azy ary ny firenena. Ny fanontaniana izay ny sosikevitra izany dia hoe tokony ilaina miara-mikondova itsika malagasy satria aza diny fa tanora antsika reo tanora reo no motera manosika firenentsika na koa hoe tamavesatra ho antsika. Inona avy zay ny tokony fikoanantoantsika malagasy zany inona ny sotoavina tena iritsika atsangana ho tanjona, inona ny sotoavina move mizavatra manokana tena voisintsika zao ho andreo tanora antsika reo 15 ka hatramin'ny 30 taona reo, inona ny tokony sotoavina satria manjary ny tontolo iainantsika kehitriny mihitsy zany ohatran'ny maniditsidiny zany vao maina pin'ny Covid-19 dia manjary tsy hita koa izay faran'le tanora antsika hoentsika ahoana ry zareo. Tokony manomana antsika budget sy hoety manana
sy programme manontolo ho an'ny recherche momba ny tanora zay fampandrosoana amin'ny alalan'ny recherche zay tokony ho zava-dehibe. Mitaky fampanarana ny toetrandro misy ankehitriny ny politika nasionaly ny tanora raha tiana ny ampivoatra bebe kokoa eto amintsika raha ny fanazavana. Ny eto Madagasikara dia ny fomba fitondràna antsika fandaminana lafitany eto dia fahefana zany aparitaka ny fantaniana mipetraka dia hoe manahoana ny fandraisana anjara an'ireo amin'izao moa efa hoe gouvernorat, manahoana ny fandraisana anjara an'ireo gouvernorat amin'ny fampandrosoana ny tanora, manana politika paritra very zareo an'ny tanora, fantaniana mipetraka zany sady teny atsipy ihany moa ty ho an'ny zareo. Manahoana ny programme ho an'ny tanora any amin'ny commune tsirairay avy ihany, fantatsika fa manana 5,990 commune tsika, manana programme ho an'ny tanora very zareo. Rehefa miresaka tsika hoe programme an'ny tanora, inona le lazaintsika hoe programme an'ny tanora? Satria ny programme an'ny tanora tsy hoe andao hiala voly dia vita, na hoe andao andifa vaintsisy ny andro, tsy izay ihany ny programme an'ny tanora fa hoe ao anatina commune anankiray dia tokony misy politika hoe ahoana ny ampanana ny tanorantsika eto asa. Fandre matetika eto amintsika indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra ny hoe tsy misy ny asa ary manam-pahaizana maro no manao ny asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana izay nataony. Izany indrindra no tokony hanavoazana ny politika nasionaly ny tanora. Raha ny kady tsotsotra nataon'ny Observatoire de la Jeunesse manodidina ny 8 tapitrisa eo ihany ny tanora eo anelanelany 12 ka hatramin'ny 17 taona eto Madagasikara. Isan'ny orinasa mampiena ny fivezivezena amin'izao amiana ara-pahasalamana izao ny postra malagasy ary manampy ny fanjakana foibe amin'ny sehatra maro. Anatin'izany ny fizarana fanampiana, ny fisodrodronono, ny digitalisation sy ny fizarana vatsim-pianarana ny ireo mpianatra. Arak'izany nomena CVO+ ireo mpiasa sy ny fianakaviana. Gaëtan Andriatsilavo. Andraikitry ny postra malagasy amin'izao amiana ara-pahasalamana izao ny fitaterana ireo entana sy ny taratasin'ireo mpanjifa manerana ny nosy, ny fandefasana sy ny fikirakirana arabola. Nanampy ny fitondram-panjakana ihany koa ny postra tamin'ny fizarana fanampiana ho an'ny vahoaka sahirana tamin'ny alalan'ny tosika fameno sy ireo vaty samihafa manerana ny Madagasikara. Tateo aoriana, ny postra no nanao ny digitalisation an'ireo mpianatra eny amin'ny université manerana ny nosy sy ny fizarana ny vatsim-pianarana ary ny fizarana ny fisotrondronono ho an'ireo zokiolona, ny karaman'ireo mpiasa sy ny maro hafa izay mampiena ny famezivezena amin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Efa vita requalification ary nandeha ara-dalàna. Efa nazavain'Andriamatoa tale teo moa fefa toerana vitsivitsy isa no amaranana an'izany. Ary maro ireo zavatra nierahana ny postra sy ny ministera enina dia hoe ireo fandefasana atao hoe SMS zany mba ahafahampianatra tsirairay mahafantatra azy mazava ho azy moa fa niasa goavana indrindra dia izay nataon'ny postra malagasy teo amin'ny fizarana an'ireny vatsim-pianarana ireny na dia misy faneraserana ary. Na eo aza izany rehetra izany miroso hatrany amin'ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny tolotra sy ny vokatra omeny ny postra malagasy. Fa vita tanteraka zany le atao hoe flagship na le bureau an'ny postra lehibe indrindra sy atao hoe tsara indrindra, atao hoe bureau modely ho an'ny postra amin'ny fanovana ankehitriny. Inona moa ny fanovana ao anatiny? Mazava ho azy ao ny trano, mazava ho azy ao ihany koa fomba fandraisana an'ireo mpanjifa, ao ihany koa ireo atao hoe digitalisation, ary ao ihany koa ny fampitomboana an'ireo tolotra, na tolotra ara-postaly zany na tolotra araky ny fitenenana hoe offre financière. Ankoatran'izay, iroso amin'izay koa tsika amin'ity volana ity anomboka hitokana an'ireo smart village maro dia maro manerana ny nosy. Misy 17 ireo wifi gratuit efa mipetraka amin'ireo distrika ary mbola isy 20 hafa apetraka manerana ny nosy. Manoloana ny fianaky ny Covid-19 no amafisina ny fiarovana ireo mpiara-miasa ka nozaraina CVO+ izy ireo ary mena CVO ihany koa ny fianakaviany ireo mpiasa. Omena avokoa ireo mpiasa manodidina ny 2,000 manerana ny nosy sy ireo fianakaviany. Lafa mivao hafa kosa indray dia manodidina ny 5 tapitrisa metatra tora 3 isan-taona ny filana azo fanondrenana eto Madagasikara. Tsy maharaka izany anefa ny tolotra miteraka olana ara-tontolo iainana io tsy fampina io. Gaëtan Andriatsilavo. Rehefa natao ny kady tsotsotra 4,20 tapitrisa metatra tora 3 no azo afaka trandrahana isan-taona ho an'ny filana amin'ny asa fanorenana eto Madagasikara. Mahatratra any amin'ny 5,20 tapitrisa metatra tora 3 isan-taona nefa ny filana azo fanorenana eto amintsika. Izany hoe
tsy ampy hatrany amin'ny iray tapitrisa metatra toratelo. Antony mampirongatra ny fitrandrana ty-ara-dalàna. Nanambarany ao anivon'ny Fanalamanga fa ny fandrakofana ny ala amin'ny velaran-tany 2 hektara na afantarana ny orinasa no tanjona ary mifanindran-dalana amin'izany ny fanarenana na ara-pitantanana. Zahana zany hatramin'ny faran'ny volana Mai amin'ity taona ity ho vita antsika ny famboleka-kazo eo amin'ny 703 hektara. Tsy maintsy ho vitaina. Faharoa manaraka izany fitantanana mangarahara tsy maintsy hiditra amin'izay tsika. Orinasa mpanjakana any sisa tavela ao amin'ny faritra laotra mangoro ny Fanalamanga ary sompotry ny famokarana hazo pain aty amin'ny ranomasimbe Indianina. Anisan'ny tena manosika ny resaka toe-karena maitso izany hoe andraikitra apetraka amin'ny tale jeneraly vaovao dia ny amerenana an'izay fijeriny izao tontolo izao sy ny ranomasimbe Indianina ny orinasa Fanalamanga fa indrindra hitondra fiariana sy zavatsoa ho an'ny faritra sy ho an'ny firenena mihitsy. Isan'ny avokafoka ara-toe-karena sy mamelona olona maro aty amin'ny faritra laotra mangoro sy ny firenena iray manontolo ny orinasa Fanalamanga. Tsy maintsy apetraka sy amafisina ny fiaraha-miasa amin'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry any an-toerana ary indrindra ireo fokon'olona ahafana miaro ny tontolo iainana. Mitohy hatrany ny fanaraha-maso sy ny fanasaziana ireo mangaratra azo anaovana fanaka sy arina fandrehatra ao amin'ny faritra arovana Anjozorobe Angavo. Ny ao an-toerana izay ahitana ala sy karazam-biby maro mampiavaka ny Madagasikara. Ka eto Andriatsilavo. Ao anatin'ny ala-panjakana faritra arovana Analamanga ny eto Anjozorobe Angavo izay mirefy 404 hektara ka ny 404 hektara amin'ireo ala voajanahary avokoa. Maro ireo biby mananaina mbola mivelona amin'io faritra arovana io. Misy gidro, misy karazana 5 ato ka ny mpandeha alina amin'izy ireo dia gidro anaky 5 karazana, ny mpandeha amin'ny atoandro dia misy karazany 4. Mbola maro koa ny voromanidina izay mihoatra ny 7 isany. Ankoatr'izay ny hazo maniry isan-karazany dia reharehany izao faritra arovana Anjozorobe Angavo izao. Nisy ny fidinana fotony nataon'ny taleparitry ny tontolo iainana sy ireo solon-tena mpanjakana ao Anjozorobe. Nijery fotony ny fahasimbany ala eto amin'ity faritra arovana ity. Nisy araka izany ny fanantevenana ireo ala velona sy ireo ala voajanahary. Nainga tamin'ireo zanakazo ny volavolain'ny fanamby. Zanakazo ary fototra no natsatoka tamina velaran-tany 2 hektara. Zanakazo 5 volana teto misy le tavolo, misy ny fantsikahitra, misy ny elatrangidina, misy rany dia misy voapaka. Dia isak'ireo karazan'ireo zany no nentina nanadevenana an'ilay ala. Dia marihana moa fa le toerana izay simba na may no tena adevenina ohatran'izao mba ahafahan'iny toerana iny zany miarina manenjika an'ireo ala voajanahary namany. Misy ihany ireo mitsofoka tsikelikely makaty anaty ala, mangalatra tany mangalatra tsotr'izao mitsofoka anaty ala. Misy koa ray mbola mangalatra manao charbon izay iadivanay mafy mihitsy amin'izao fotoana izao ary efa miezaka izay mampitandrina andreo mpanao charbon tsy ara-dalàna, tsy azo atao charbon mihitsy ny hazo ala. Ary misy ilay mpangalatra hazo ilay mbola manao fanaka sy manao hazo trano anaty ala velona indrindra anaty faritra arovana zany dia tsy azo atao mihitsy. Manodidina ny iray hatramin'ny 300 ny fahapotehan'ny ala eto Madagasikara. Raha ny eto Analamanga manokana, Anjozorobe sy Ankazobe no ahitana faritra arovana. Nitrangana disadisa tao amin'ny pépinière an-dranomafana Antsirabe izay tany zanakazon'ny commune ambanivohitra Antsirabe. Niarany didim-pitsarana avy amin'ny fitorian'olon-tsotra iray ny mpiambina. Kolo TV Antsirabe. Io maraina io tokony ho tamin'ny 12 ratoandro no nitrangana disadisa teto amin'ny pépinière d'Andranomafana na ny tany zanakazo ny commune eto Andranomafana Antsirabe. Araka ny loharano vaovao azy teny toerana dia notorian'olon-tsotra iray izay mpifanolo-bodorindrina amin'ny pépinière d'Andranomafana. Ny mpiambina ity toerana ity rehefa nanadio ny manodidina ary nikapa ireo fefy izay manamorona ny tanin'ny commune. Nivalony fitoriana ka nivoaka ny didim-pitsarana ny anaovana l'aventure eo entany. Tonga tena toerana ny ben'ny tanàna nijery mahakasika izao toetra raha izao. Mahatonga antsika eto androany aloha dia fotoana androany zany izay misy mpiambina na gardien commune niarana didim-pitsarana raha tamin'ny fotoana nanadio izy. Nandratsana fefy dia nitorian'olona dia niarana didim-pitsarana izy ary tonga hatrany amin'ny fanagiazana amin'ny fananany sy fanaovana lavanty an'izany fananany izany.
resy teo anolohan'ny fitsarana moa ny gardien commune tsy vo izao iny be ny tanàna Antsirabe no nisy ny fitoriana ny commune na ireo mpiasan'ny commune nataony ity olon-tsotra ity fa 4 taona 7 no efa nisy ny fifanolanana teo amin'ny rotonta ary efa marobe ireo fitoriana izay nataony hatramin'izao taona 2024 izao. Misy didim-pitsarana be deaibe sy aniny reto hoe tena hoe mitory olona izy mitory mpiasan'ny commune, misy fotoana izy mitory commune mihitsy de mahazo onitra izy sy ny namany zavajavatra ohatrohatro zany anao anatiny eo, mahazo kelikely mahazo betsabetsaka 60 000 ariary 11 millions d'ariary ary akoatrany reto de maro be ihany koa ireo olona mbola manana olana ary lasa karazana fitadiavam-bola ho an'io olona io mihitsy ny fitoriana olona, fitoriana ny commune, fitoriana ny mpiaramonina izay manodidina ety amin'ity tany pépinière d'Antsirabe ity. Amo mpanamboatra bisikileta eo ambony quatrième WC public nanomboka tamin'ny 1995 nametrahan'ny commune anay teo tonga moa tamin'ny 2012 nanomboka nitoriany amin'izay hatramin'izao jusqu'à hatramin'izao dia mbola toriany foana satria maka mifananako izy nefa fa commune nametraka anay teo amin'ny toerana io fa mampalahelo dia izy tsy maintsy mahita lalana foana resiny foana matetika dia resiny foana satria nana vola azy nzoka raha niteny raha kotiana ka mety avao amin'ny tapitrisa mahery ka raha nirasaky vola azy taty aminay. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia nalaina tao an-tranon'ity mpiambina ny tanjanakazon'ny community avokoa ireo entany isy ny fijerevana manokana ity mpiambina ity hoy ny ben'ny tanàna tamin'ireo entany izay natao lavanty ireo. Miseho amin'ny endriny maro samihafa ny tsy fandriam-pahalemana N67 hektara eny. Lehilahy mitantana cash point iray mody milaza fa nisy nanafika akinanjo sarimihetsika ny tranga rehefa nataony efa mitorana io na saina. Tranga fahita matetika ny mpanao fanafiana amin'ny tapiadina miaro fanendahana mampiasa ireny zava-maranitra ireny eny amin'ny faritra ny 720 hektara. Nahita izany ity lehilahy iray izay miasa amina cash point ka nandrindra ny teti-dratsiny niaraka tamin'ireo namany. Raha ny zava-nisy ny zoma teo no niantso ny tompon'ilay cash point izay iasany ity lehilahy iray ary nilaza fa maratra mafy noho ny fanafiana anazy azy. Nolazainy tamin'izany fa nisy nanafika teo am-panatanterahana ny asany izy ka lasa ny vola 9 sy 9 tapitrisa ariary tao amin'ny toeram-piasana sy ireo finday ary noratran'ny mpanafika ny tenany. Niantso avy hatrany mpitandro filaminana ny tompon'ilay cash point ka nidina teny an-toerana ny polisy. Rehefa nandeha ny famitorana maro samihafa dia fantatra fa tsy nisy izany fanafiana izany fa sarimihetsika no nataon'ity lehilahy iray. Nandeha hatrany ny fanadihadiana ka niaiky ny elony izy ary nanoro ireo namany roa hafa teny ampita tafika. Rehefa notongavana teny an-toerana dia noraisi-potsiny ireto namany niaraka tamin'ny vola 9 sy 4 tapitrisa sy ireo finday nangalarina. Naverina tamin'ny tompony ilay ambom-bola, natolotra ny fampanaovana andrano kosa izy 3 mirahalahy izay 12 taona no zandriny indrindra ary 12 taona no sokiny indrindra. Maresaka IRS am-pirenena ampiasana na fainganana ny fanaovana vaksiny faobe any Frantsa ireo kianja fanaovana fanatanjahantena any an-toerana. Raha ny hevinan'ny fitondram-panjakana olona miisa 5 alina isan-kerinandro no ezahana atao vaksiny fanandena. Ampiasaina iahina ny fahasalaman'ny vahoaka nanomboka androany Stade de France mba hanafainganana ny fanaovam-baksiny adina amin'ny Covid-19 atao anatin'ny bolana manaraka no anton'izany ka olona manodidina ny 2 alina isan-kerinandro no ezahana atao vaksiny ato amin'ity kianja ity. Raha nambaran'ny Boutelier, tale général ny Stade de France, tokony mbola hiakatra io tarehimarika io ary mazaka izany ny toerana. Anombohana ny fanaovam-baksiny ireo olona marefo sy ireo izay mifanerasera matetika amin'ny valanaretina. Ny fampiasana ireo kianja sy toeram-be mikodana izay paikady vaovao no raisy ny fitondram-panjakana frantsay ahafahana miazakazaka amin'ny fanaovam-baksiny. Raha ny tomba ny tompona andraikitra hatramin'ny fiafaran'ny volana aprily izao, vaccinodrome misa 770 no osokafana ny Frantsa ary 2 isaky ny departemanta no vinavinaina amin'izany. Samy manana ny paikadiny ireo vaccinodrome, toa ity eto ity miasa hatramin'ny weekend izy ireo ary eo ampamolavolana ny drafitra vaovao ahafahana manao vaksiny olona misy izay 2 alina isaky ny 2 andro amin'ireo kianja hafa. Miara-mientana amin'ny fanatanterahana ny fanaovam-baksiny faobe avokoa ankehitriny ny hery-velona maro any an-toerana toy ny sampana mpamonjy vona izay efa nahazo fiofanana manokana. Ankoatra ireo kianja maro any Frantsa mitohy ihany koa ny fanaovam-baksiny any amin'ireo toeram-pitsaboana toy ny hôpitaly militaire izay anenjika 5 alina isan-kerinandro raha ampy ny vaksiny. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity androan'ity ankasitrahana nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
nanolotra anao teo ny fampalalavao décortiqueuse, motoculteur, CHN, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vavao.